Aoka iaraka ivavaka isika. Sotranao zay ry Andriamanitra rainay eo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Menao indray ty marembo avao ity. Ary nomenao koa volana vaovao indray. Anehoana fa ny famondramponao dia vaovao isa-maraina. Ary namindra fo taminay ianao. Izany koa no nahatoy izao anay. Isaorana anao no ny fahasoavana rehetra apombanao miaraka amin'izany. Ary indrindra ihany koa nanoloranao ny teninao ho famelomana anay, ho fampiorenana anay. Ary ahitanay ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia irao ny fanainao masina, hanokatra ny fonay, handraisanay izany teninao izany. Dia mitenena araka ny fombanao, fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Faly miarabantsika indray ry havana natratra ity maraim-baovao ity. Ary azontsika koa volana vaovao. Famindrapon'Andriamanitra izany araka ny tonim-bavaka teo. Ary dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo hanaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 2, ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Petera voalohany toko 2, 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho amin'izany no niantsona anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo. Mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory, sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha notevatevaina izy, dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly, dia tsy nandrahona. Fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo, fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho ampiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny 15:20 no hiatonan'izao toriteny izay anjarantsika izao. Manao hoe, fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Ho antsika ho atokantrano raik'izy dia faly miarabantsika rehetra ary misaotra an'i Jesosy lay mpiandry tsara isika, izay nitarika atsika, namonjy atsika, ka namerina atsika indray ho ao amin'Andriamanitra, ary ahazo atsika anarana hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika satria efa tafaverina ho amin'Andriamanitra lay raitsika isika. Mahazo mifaly, ary na dia misy aza amin'ny zavatra mampahory dia ho indrindra no ampahireza ny tenin'Andriamanitra atsika. Dia indrindra ihany koa amin'izay hiatrehantsika ny fianarana indrairaka izy. Tapitra zay izay mety hoe lalao sy ny zavatra maro samihafa, fa tena efa mibanjina indray ny amin'ny fianarana isika. Ary hoentintsika amin'ny Jesosy izay rehetra manahirana amin'izany fianarana sy ny zavatra rehetra ataontsika izany. Jesosy izay efa nanafaka atsika, namonjy atsika, izy koa no miantoka ny aintsika, ny fiainantsika manontolo. Eto amin'ny 15:20 eto izay novakiana teo ity dia ohatra na teny momba ny amin'ny fiandrasan'ondry. Araka izay voalaza eto hoe ondry, nania, niverina, mpiandrondry, mpitandrina ny fanahy. Izany no ampiasain'ny apôstôly Petera ilazana ny amin'izany
fiandrasana ondry izany. Reo mpitarika malaza teo amin'ny Israely dia mpiandro ondry avokoa. Ny asa fivelomany talohan'ny niantson'Andriamanitra azy. Tahaka izany ohatra Mosesy, Abrahama, Jakoba, Davida, Amosa mpaminany. Azontsika jerena koa ao amin'ny Baiboly fa maro ireo mpitarika ny Israely no mpiandro ondry. Ary ao amin'ny Salamo 8:1 sy ny 7:20 dia anehoan'ny mpanoratra ny Salamo fa Jehova no mpiandry ny Israely ary nitondra ny Israely tahaka ny ondry ary ampodiany ho ao amin'ny lovany izany Israely izany ary ho andrasany eny an-tendrombohitra avy ny Israely. Zany dia maneho ny fikarakarana ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Ary Mosesy rehefa alohan'ny hafatesany dia niteny zao teny zao hoe: aoka Jehova Andriamanitry ny fanahy ny nofo rehetra hanendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra eo anoloany ary hitarika azy hivoaka sy hiditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehova. Zany dia voalaza ao amin'ny Nomery 17:20, 2:12 sy ny 17:20. Izany tenin'Andriamanitra izany dia maneho amintsika fa na i Mosesy na i Joshua izay mandimby azy dia natao hitarika ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egipta hitondra azy ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Voalaza eto hoe raha tsisy ireo mpitarika ireo ny zanak'Israely dia toy ny ondry tsy misy mpiandry ireo fiangonan'Andriamanitra ireo na ireo vahoaka nofidian'Andriamanitra ireo. Izany dia maneho amintsika ry havana fa mitondra ny ondry miditra ao ambala ny hariva ny mpiandrondry ary mitondra azy mivoaka ny maraina. Zany dia fikarakarana feno sy tanteraka ataon'ny mpiandrondry amin'ny ondry andrasany. Hitatsika koa ny fitondran'Andriamanitra ny babo avy any amin'ny Babilôna hiverina any an-tanindrazana dia toy ny fitondra ny andian'ondry hiverina ho ao ambala. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiel 4:7, 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Raha ireo tantara ireo dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra, maneho ny fikarakarana feno izay ataon'Andriamanitra amin'ny vahoaka izay nofidiny. Fa aminao koa izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao, na zaza, na tanora, na ray aman-dreny izay mandreny tenin'Andriamanitra dia maneho fikarakarana antsika izany. Ary zany no hitarihan'ny Petera, ny apôstôly Petera amintsika fa sarobidy amin'Andriamanitra ny mamerina antsika mpanota amin'ny araka izay hitantaran'ny Petera azy. Fa ny ainy zanak'Andriamanitra no natolony, zay vao tafaverina tamin'Andriamanitra isika. Io no asehon'ny apôstôly Petera eto. Zava-dehibe izany ary aharihariny ny antony ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy. Tahaka ny hoe mpiandrondry manolotra ny ainy hamonjy ireo ondry ireo, izany koa no nataon'i Jesosy. Ambarany Petera fa Kristy efa nijaly hamonjy antsika, hamonjy antsika. Nijaly indray mandeha izy, noho ny otantsika fa tsy noho ny otany, ary marina izy hamonjy ny tsy marina, ary hitondra antsika amin'Andriamanitra. Io lay hoe mamerina antsika indray amin'ilay mpiandry sy mpitandrina ny fanahintsika, mamerina mitondra antsika, ary izany indrindra no ataon'ny mpiandry tsara. Izany no ataon'ny mpiandry tsara. Jesosy Kristy no namela fianarana ho antsika. Inona ilay fianarana izay napetraka Jesosy ho antsika? Dia izy izay nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary izy izay tena tia ny ondry ka tsy mba mandao. Ary dia ho an'izay rehetra natokan'Andriamanitra hiandry ny ondrin'Andriamanitra dia mba tena hanolotra ny aintsika tokoa isika hiandry ny ondrin'Andriamanitra. Ary isika izay
ondry andrasan'Andriamanitra kosa dia mba hiaino tsara ny feon'Andriamanitra, hiaino ny fitarian'Andriamanitra sy ny fanolorany ny fiainana amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta izany. Manaraka izany ry havana dia izao, Jesosy Kristy no namonjy antsika olona very sy voaoziny izay mitondra antsika ho zanak'Andriamanitra ary maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izany niterahana antsika izany ho zanak'Andriamanitra. Arak'izany tsy avelany Jesosy ho zanaka adala na ho zanaka very isika, fa mba ho zanaka manoa, zanaka izay ao an-tranon'ny Ray mandrakariva ary manao ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy tsy mba nanota akory, fa isika kosa dia mpanota isika, ary na dia ny zaza aza dia mpanota. Miraikitra amin'ny fony zaza ny adalana hoy ny tenin'Andriamanitra, ary mitombo ny fakafizana, ny ota sy ny vokatry ny ota ao anatintsika arakaraka ny tomboan'ny taona izany. Ry havana malala, mpanota mila famonjena isika, ary izany no nahatonga an Jesosy ilay tsy nahalala ota nefa natao ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Jesosy zanak'Andriamanitra izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanota. Isika mpanota no alaim-panahy mandrakariva, fa Jesosy ilay tsy nanota tsy dia mba nalaim-panahy koa izy, satria nahoana? Nitondra ny otantsika tokoa izy amin'ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra azy. Nitondra ny otantsika tokoa izy, ary dia izay no nahatonga azy ho nalaim-panahy koa tahaka antsika. Arak'izany dia manana isika ry havana, manana an Jesosy ilay mahay mitondra ny fahalementsika, ahatonga antsika ho todi-soa eo amin'ilay ray izay mpikarakara, izay tena mpiandry ny fanahintsika. Jesosy Kristy tokoa ilay mora fanahy, ilay mpamonjy tena tia. Raha toa ka notevatevaina izy, tsy mba nanevateva hoy ny tenin'Andriamanitra izay ambara eto. Hitantsika ao amin'ny Matio 7:7-8 ry havana, fa izay nandalo ka nahita an Jesosy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana, nandalo tao Golgota zany, dia izao nifikify-doha, nanevateva ny teny ratsy an Jesosy. Fa Jesosy tsy mba namaly izany, Jesosy tsy mba namaly izany ry havana. Izany no nataon Jesosy, dia satria tsy ny anevateva no nahatongavany, fa ny andray mora ny mpanota, izany no mpamonjy antsika ry havana. Mahay mitondra mora ny mpanota, izany ny mpisorona be antsika. Ny mpisorona be teo amin'ny Israely ry havana dia mety mikitakita ny ondry ihany, mety nandevilevi ny ondry ihany, izay nandrasany, satria nodidiny ny fahalemena ihany izy ireo. Fa ilay Jesosy mpisorona be antsika kosa dia mahay mitondra mora antsika, ary izany ry havana no ataony amintsika mpanota. Tsy misy marina tokoa atao anatsika, ary na dia efa nateraka indray aza isika dia mbola manota be isan'andro. Izany indrindra no hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe eo amin'i Jesosy, eo apoditry ny hazo fijalian'i Jesosy, Jesosy sy ny fijaliany sy ny fahafatesany, izany no famonjena ho antsika ry havana. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, raha manoloana ny fahafatesana tokoa Jesosy, dia tsy mba nitoky zavatra hafa izy, fa nitoky tamin'Andriamanitra rainy, ka hoy izy, raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Luka 7:9-7. Io lay hoe nanolotra ny adiny, nanolotra ny tenany, nanolotra ny fiainany, manontolo
teo apela tanan'Andriamanitra ilay mpitsara marina, ilay manome rariny azy. Izy no mahafantatra fa marina ny Jesosy, marina tokoa io mpamonjy io, kanefa nanaiky ho ombona amin'ny azo fijaliana, nanaiky ho faty satria ny antony hoy Petera dia mba hamonona ny otantsika koa eo amin'izany fahafatesan'i Jesosy izany. Hamonona ny otantsika koa, fa raha tsy izany dia tsy tafasaraka amin'ny otantsika isika ary very mandrakizay isika. Noho izany ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia tena famonjena mahatoky tokoa ary mandrakizay, satria ny nampisarahany Jesosy antsika tamin'ny otantsika dia midika fa afaka tamin'ny ota isika ary afaka tamin'ny fahafatesana sy ny devoly koa. Araka izay ambarany ny tenin'Andriamanitra hoe inona ary no holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombohan'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany? Izany no ambaran'ny Paoly ao amin'ny Romanina 9:1-2. Arak'izany dia efa novelomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, efa nampisarahana tamin'ilay tompo ratsy fanahy dia ny ota izany, fa efa tafaverina tamin'ilay tompontsika dia Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izany. Arak'izany dia manasitrana anao Jesosy, manafaka anao amin'ny ota anao Jesosy, ary mamela ny elokao izany no vokatsoan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Eny voalaza eto hoe efa nania toy ny ondry tokoa isika, ondry ny renireny, ondry ny ely, tsy misy mitadina ny ahy antsika. Fa lay Andriamanitra namindra fo tamintsika ka niteny tamintsika hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Efa tonga tokoa Jesosy nitady antsika zay very, ary rehefa hitan'io dia ataony eo antsorony ary ifaliany lanitra, fifaliana tokoa ny iverenantsika ao amin'Andriamanitra. Ho antsika zay mihaino ao atokantrano ao amin'izay mahita izao fandarana izao dia izao ry havana, Jesosy ny mpiandry tsara, mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Azotsika verimberiny zany, azotsika toky, ary indrindra moa atsika rakizy dia natao hamerimberina mandrakariva, satria ny zavatra haitsy-anjery no voasoratra ao am-potsika. Andriamanitra ny fiadanana, io lay Andriamanitra zay mitondra atsika, mamerina atsika amin'io, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jesosy Kristy tompo, lay efa namaky ny lanitra, nitondra ny rano fanekena mandrakizay ho ao amin'Andriamanitra, manambara fa vita ny famonjena, tompoka se mandrakizay zany, tsy misy zay atahorana ny amin'izay mety ho famonjena antsika, fa azo antoka loatra izany nataony izany. Jesosy Kristy no hanome ny satroboninahitra tsy mety simba ho an'izay ondriny tokoa, ho an'izay mialoka aminy tokoa, ho an'izay miatoraka aminy tokoa. Izany mantsy no kendren'Andriamanitra ny amin'izay hamerenany antsika ao aminy. Tamin'ny alalan'ny batisa ry havana no namerenan'Andriamanitra atsika, nisotonan'Andriamanitra atsika tao anatin'ny fahaverezana, ary nakambanany atsika tamin'ny tenany masina. Io no aneken'Andriamanitra ny anaovana batisa atsika amin'ny anarany masina, dia izany indrindra no ataon'Andriamanitra, satria tsy mahavontsy tena isika, fa izy mihitsy no manolotra ny tanany, tanam-pahasoavany hisitona atsika ao amin'izany. Ary zany no ataon'Andriamanitra dia satria tanteraka eo amin'ny fiainany, tsy hoe Andriamanitra dia fitiavana, fa izy mihitsy no fitiavana. Andriamanitra tsy hoe manam-pitiavana, fa tena mivangana mihitsy zany fitiavana zany ao amin'i Jesosy Kristy. Azo tsapaitanana izany. Teo amin'ny tantara ny fanaovana ny batisa ry havana, dia izao no voalaza
harovan'Andriamanitra ny eny fidiranao sy ny fivoahanao hatramin'izao kao mandrakizay. Tahaka n'ilay fitondrany mpiandrondry, ny ondry ny mivoaka sy miditra, ny vala izany. Raha miditra izy dia mahazo fiarovana, mivoaka izy mahazo fiainana. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ny vita batisa rehetra, amin'ny zanany rehetra, dia ho arovan'Andriamanitra tokoa ny fiainanao. Iadidian'Andriamanitra tokoa ny fiainanao manontolo. Tsy misy izay tokony hampanahy. Na inona izay mety ho mampanahy. Na fahafatesana io, na valonota io, na fahaverezana io. Tsy misy izay tokony hahiany ny zanak'Andriamanitra. Fa izay tokony ataontsika kosa dia ny ionina, ny fikitra mafy amin'ny fitiavany Jesosy, ilay nanolotra ny ainy, nanavotra antsika olona very sy vaosiny, nandatsaka ny rano, masina sarobidy, ary nijaly sy maty no ny otako sy ny otanao, mba ahazoa ny asy anao ho olony ary ondry fiandriny. Arak'izany ry havana, dia manolotra ny teniny ho antsika izy, mba hahatonga antsika hahatsapa izao fitiavan-dehibe izay ataon'Andriamanitra mamerina ny mpanota amin'Andriamanitra izao. Zava-dehibe tokoa ny ananantsika fiainana mandrakizay, ary io no mahatonga ilay tompony fiainana tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty, satria foana ny toroteny raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, foana ny finoantsika raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary vavolombelona mandainga ny mpitory filazantsara. Fa tsy izany, fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy, ary dia velona ny finoantsika, azo antoka ny fahamarinantsika, ary tsy misy izay tokony hampanahy. Ry havana malala, izay mbola mandeha mijoro vavolombelona, dia mba asehoy fa ondry efa tafaverina tamin'ny mpiandry antsika tokoa isika, ary tsy ondry izay milomano amin'ny ota na maniasia mandrakariva, fa ondry miaino ny feon'i Jesosy ilay mpiandry tsara. Dia ho an'Andriamanitra rerana eny voninahitra, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.